Ianareo rafitra tanatohatra rehetra eto anivon'ny FIPIMA, tompoko lahy sy tompoko vavy, ny atao mahatarika fa ny teny mahasarika koa amin'ny teny nanaovako ny azafady indray mielatra ho fangatahan-dalana mari-panajana anareo. Amin'ny teny koa no anolorako ny azatsiny indray misalovana noho izay rehetra mety tsy ho falavorariana ary manaraka izany isaoran'Andriamanitra fa noho ny fitantanany, noho ny fivimbinany dia tafahoana toy izao indray isika mianakavy ary totosa soamantsara ny zaikabe fahadimy izay natao tany Fianarantsoa. Zavary ny fity te iombona hono ka asesiky ny fo te hifandray, mitsika ampiaonana miarahaba eo ampifankaitana ary mirary soa eto am-piresahana. Tsy misy hodinganiko amin'izany izao fifanjotsika izao koa ampifaliana, ampitiavana feno no arabanantsika mianakavy, samy velonaina, samy miratsaina, miaonan-karavona ary nahalamina ny fotoana hitafatafana taorianany ny zaikabe iny. Arahaba manao mendrika ary irendrehan'ny tsara maharitra ka hotretrika noho ny vokam-pilofosana. Arahaba manao ny tsara koa ho hatsarain'ny sozaina fafy ka hianoka ny asambarana amin'ireo izay ny sasarana. Zay no hoe lahatompoko lahy sy tompoko vavy, nefa ela nikojana ny fomba mba halavorariana ny atao. Zay koa no aingana, nefa aingana ny tsy haivana ny nisy, hikajiana ny bian-tanana dia ny fihavanantsika izany. Koa hiditra amin'ny vetin-dresaka ary isika amin'izao fiaonana takariva izao. Mby amin'ny hoe nitolotra ho ny tandrifiaja ary ny hazo mendrim-pisaorana. Na dia efa nisy aza ny taratasy izay nalefa tamin'ny isan-tsehatra dia manolotra hatrany ny saotra eram-po, ny sitraka eran-tsaina ho antsika mpikambana tsirairay noho ny ezaka nirahana mita tena nahafaly nirosona tamin'ny dingana samihafa izay nanamarika ny fiafaran'ny fempo-tom-piasana teto anivon'ny FIPIMA. Izao moa isika vao miaona ka tsy mahadiso angamba mbola manantitra ny fisaorana antsika noho ny fahavitany ny fifidianana ny filoman eran-tany. Ny fisaorana izay toy ny fizara-taona ka samy manana ny rakitsokoboniny ary samy manam-parika amin'ny fotoanany avy. Koa arindrako araka ny dingana vita izay masaky ny fo voataniky ny saina hoety makasitraka ny tsirairay. Ambara ary tompoko lahy sy tompoko vavy fa tena tomomba natsakany sy andavany izany fifidianana izay nataontsika isa-paritra tamin'ny 17 ny volana Jolay lasa teo izany. Nambara tany amin'ny zaikabe ihany koa ny vokatr'izany fifidianana izany ary ampanetretena tsy maninona ihany ny lazana ho antsika izay tsy nanaraka tamin'ny zaikabe noho ny fitokisana izay napetraka ireo tamiko tamin'ny vato 290,000. Mankasitraka indrindra mbola nekenareo olo miara-misaina hoety mampivelatra ny kolontsaina misy, mbola nakahirezinareo irosy anamafy olona maha-iray antsika eto anivon'ny FIPIMA. Tena zava-dehibe amiko loatra izany, tsy atotaviko vato hoy ny fitenenana ary zava-tsarobidy tsy havalana rano. Asandratra avo mba hanajananareo. Asetriko ny fanehoam-pitiavana ny fitokisana izay nataonareo tampitiavana dia ampifaliana koa no anolorana hatrany izany saotra izany. Ny saotra nanaja nanome asina ny zo anananareo ka tonga tamin'izany fifidianana izany. Mankasitraka naneo ampitiavana sy ankalalahana ny safidy nazahoana ny vokatra. Mankatelina amin'ny safidy hafa ihany koa. Nisy ny vato maty, nisy ny vato fotsy, endriky ny fahefana sy ny fahalalahany renireny ka mamerina ao an-tsaiko mbola misy ny lesoka tokony harenina, misy ny banga izay tokony ho fenoina, misy ny madilana izay tokony ho tentenina tamin'ny fitantanana izay efa vita. Teny filamatra ny safidiako raha teo amin'ity fempotoana ho avy ity ary iombonantsika mianakavy dia ny hoe roso hatrany ny dia. Keto ary manasa-pitiavana antsika rehetra mba hiroso miaraka, mba ho te-pitsapana ny lalak'izorana ary ho arofanina amin'izay mety ho fahatokisa-tena, manantena ny fahalalan-tsainareo ary mino ihany koa fa sarom-piaro amin'ny fikambanantsika ianareo
ka hitandro fatratra mahay antsika fipima dia makasitraka sahady amin'izay rehetra mety ataonareo. Manaraka izany dingana vitiny, dingana goavana fahatokisan'ny Zaikabe tany Fianaratsoa. Adidy no asina hoy isika andraikitra ny voninahitra, miezaka mamita ny manandrify azy avy ny isa-tsehatra, tsy nangonin-drivotra na nasesy tanana ny nentina natotosana an'izany, fa tena herim-po ny alohavam-pitiavana, herin-tsaina no temerim-piniavana, ny ainga tamin'ny isam-batan'olona, ny vondrona tamin'ny isa-tsehatra, ary tena hoe azo ambara hoe fahombiazana ho an'ny fikambanantsika. Vitiny ny Zaikabe izay nitsirian'ny ainga vao ary tena hoe ainga vao ho an'ny fikambanantsika, mampitombo indray ny hafanam-po, ny havitrihan'ny mpizaika na ny eo mihoatra noho izay vita anandratana avo hatrany ny asan'ny kabary malagasy izay tena aretsaina mampiray hoy isika iombonan'izao tontolo izao ary miako maneran-tany. Teny faneva iainana mandritry ny efa-taona rahateo izany. Manoloana an'izany ara dia tena tsy lany ny fisaorany toy ny farilavavano isika, tsy lany amamina. Mankasitraka ny mpizaika rehetra, mankasitraka anareo izay na dia tsy tonga tany an-toerana aza dia fantatra fa tena hoe ny ombi-tsaina, ny ombi-po tamin'ny Zaikabe iny teo ny nanaraka tamin'ny fampitandavitra, ary samy milofo isika na atotosa, samy mikely aina fatratra ato mombana izay rehetra natao, tsy nitandro asasarana, tsy nandala vola aman-karena na foiny tsara ny tanana. Tena vitsy izay tena isaorana ny tompo miroso hatrany ny dia, izotra ho amin'ny fahombiazana isika, ampanako ny kabary malagasy manerana ny vohotany. Dia hoy izay hoe mitombo ho asina tompokilay, ho feno aja tompoko vavy, ka izay ilofosany tsirairay amendrika azy manoloana ny tantara, ary izay rehetra hikelezany aina ho fahombiazana dia mionera be ny lany tamin'izay rehetra nentintsika ny tiavana ny kabary malagasy, ny tiavana ny fikambanantsika ary ho an'ny firenentsika. Dia samy ho tahian'Andriamanitra tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny tafamoa toy ny fafana sady ivelaran-dahatra no ivelaran-tsaina. Arak'izany dia mitaonantsika indray banjina ny ankehitriny amin'ity resaka manaraka ity, dia ny fiatrehana ny fifidianana isa-tsehatra. Araka ny efa nambara tany amin'ny Zaikabe dia ho tanterahana farafatarana izany mba ho vita amin'ny volana Oktobra. Ny adidy ny an'olo-mendrika, ny andraikitra ny olo-misaina, manentana antsika mpikambana rehetra tsara sitrapo, te hametraka ny dia tanany hampandrosoana ny fikambanana izay mampiray antsika. Fotoanan'izao anapa-kevitra isika hirotsaka ho fidiana any amin'ny sehatra samihafa. Eo izany ny fifidianana ny filoha-tsampana, misy ihany koa ny fifidianana ny filoha-paritany, ary anisany notapahana tamin'ny Zaikabe teo dia ho fidiana ihany koa ny lohalintany na mitovy amin'ilay mpanolontsaina isaky ny faritra ara-panjakana moa raha eto Madagasikara. Ho an'ny any ivelan'ny nosy kosa dia arak'izay fizaram-paritra, isy ihany koa izany ny lohalintany. Ny fifidianana amin'ny filoha-tsampana, ny lohalintany izay miandraikitra sampana maromaro, ary ny faritany. Ka dia manentana antsika rehetra mba hirotsaka tsehatra amin'izany. Tsy vitandresaka tao ady varotra na vitam-bava tao trano-podiny andraikitra eto anivon'ny fipima, fa mila fahasahiana, mila fahavononana, ka hoy aho hoe izay vonona saha izay samy roso manentana ampitiavana anareo rehetra, izay vonona hiara-iasa ary indrindra hanatanteraka ny soro-dalana izay nitapahan'ny Zaikabe hibanjina antsika ny efa-taona ho avy. Vonona hiara-iasa, eo izany no fidian'ny mpikambana araka ny isa-tsehatra, fa eo ihany koa izay azo hotendrena amin'ny andraikitra maro samihafa, na eo anivon'ny sampana, na eo anivon'ny faritany, na ety anivon'ny foibe azy. Dia manentana antsika rehetra arak'izany tongava
fa tena mila tsika ny fikambanana. Zaraonitra efa izay ananantsika, ny talenta izay ananantsika, ny fahaizana mampahalalana izay ananantsika, hoentintsika amin'ity fikambanana mamintsika ity. Ka miantso anareo izay vonona andamina ny fotoanany, vonona hitondra fihavaozana, fanavaozana eo amin'ny sehatra irotsahana, ary sahia mirotsaka fa tena ianareo izao no tadiavan'ny fikambanantsika. Ho ahy manokana moa, amin'ny mahafilohan'ny fikambanana manontolo ahy, dia hitsodrano ireo rehetra izay vonona natanteraka izany andraikitra izany ho amin'ny fiaraha-miasa, ho amin'ny fampiroboroboana ny fikambanantsika, ary hiara-iasa isika mba hatody asina izany kabary malagasy izany, hitazomantsika azy amin'izao toerana izao ary indrindra hampiroboroboantsika azy. Ankoatran'izay, mba tsy hatopo-trano mino antsika, dia najoro eto anivon'ny fimpima ihany koa ny vondrona izay hivondronan'ireo manan-talenta rehetra na manana fahaizana manokana, izay heverina fa ho andry anteheran'ny fifanampiana, ny fifanasoavana ato anatin'ny fikambanana, dia hanaovana antsoavo ihany koa ho an'ireo rehetra hiditra, hivondrona, hisatsokajy, izay tsy maintsy bika io ny mahefatram-bary ko aza misalasala, mifandray amin'ny foibe amin'izany mety manandrify antsika eo anivon'izany vondrona izany. Ohatra, maninona moa isika raha na hoe vondron'ny mpampianatra teny malagasy? Efa misy izao ny vondrona izay vondron'ny mpikabary misehatra eo amin'ny fizahan-tany. Ohatra ihany izany fa maro karazana ny vondrona izay azontsika ajoro. Efa nisy ny famelona ireo atonta-taratasy tany amin'ny Zakabe izay natolotra ny mpikambana tsirairay ka namenona izany talenta na fahaizana manokana izany. Dia ao antsika izay tsy nanatrika Zakabe ihany koa izany, dia izay ilay nambara teo hoe aza misalasala mameno an'izany taratasy izany mba hidirantsika any amin'ireny vondrona ireny, hitondrantsika anjara biriky ho amin'ny fampandrosoana ny fikambanantsika. Farany nefa tsy ny kely indrindra dia ny fiomanantsika sahady ho amin'ny fiatrehana ny 100 taona ny fikambanantsika, 13,720, 13,20 efa eo antokonan'izany sika kehitriny. Indray mandingana veto raha sitrapon'Andriamanitra dia ankalaza izany amin'ny fomba manetriketrika isika. Ny vary anefa tsy fody tsy andaona ary ny asa tsy vita tsy dinika, ka efa natsangana ny voamera manokana misahana an'izany fanomanana ny fankalazana ny 100 taona izany. Dia aza misalasala tongava manatevin-daharana ihany koa, manatona trano ny foibe azahoana ny andinindinina, ny fivorian'ny anteny mera foibe amin'ny 27 sy 20 ny volana Novambra moa no anapaka izany tetikasa lehibe izany. Dia tongava ary manatevin-daharana ny voamera. Izay rehetra natomboka hono ny manam-piafarana ary izay nampitaina manan-kandefana, ko eto am-pamaranana zao diniko izao dia anterina trano ny saotra sy ny sitraka ho antsika mianakavy, ho zari-tahala iraketany soa iavian'ny tsara manaraka indray, ary rarina indrindra izao hafanampoana anantsika izao na dia andro alina aza, dia mbola eto ihany isika rehetra mba tsy hijofo lavenina nditsoka ny maso, fa hitoetra hoery ainga finiavana hitondra ho amin'ny fahombiazana sy hampitoetra trany ny kabary malagasy amin'ny mahavakoka iombonan'izao tontolo izao azy. Engane, mba tsy ho viza mikolo isika, tsy ho sasa mikoja, fa ho finaritra mikajy ny haren-tsaina iombonantsika. Maniry koa aho raha maniry ho antsika rehetra, mba tsy hanimba aba an-tanana, tsy handrovitra landimby-ankoditra, tsy hanary zomby-antena, fa ho tompony mazaka manana isika amin'izany kabary malagasy izany, fa ilomby-andoha tsy fandraraka an-tany. Ho lava velomana tompo-kilasy tompo-vavy, ateza fiainana, iriary eo anivom-piadanana ny isika, amakivaky tontolo andro temerim-pahombiazana, ka alina moa ny andro fa rehefa maraina avitrim-pamindra, rehefa atoandro ho kinga fiasa, ary rehefa hariva hitozy finaritra, dia samy hotahian'Andriamanitra ahefa-tsakany atotosan-davany ny adidy aman'andraikitra lehibe hiantsoroantsika eto anivon'ity fikambanana mamintsika ity. Ho ela velona ny kabary malagasy, ho ela velona ny fikambanan'ny mpikabary malagasy. Ny saotra tompoky lahy
makasitraka tompoko vavy. Makasitraka indrindra Ramatoa Filoha tamin'ny lahateny izay natao, fa raha misokatra no volany dia hita ny ao anatiny, raha miteny kosa ny olona dia fantatra ny ao am-pony.